Miarabantsika rehetra manaraka ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro indray ary amin'izao tolakandro izao. Vaovao makasika ny Fredy avy hatrany no atolotra antsika raha hoan'ny tamin'ny manodidina ny 12 tolakandro teo dia tany amin'ny 70 kilometatra andrefan'ny Toliara no nisy an'ny fohibeny, izany hoe nidrivotra miaraka aminy izany tamin'izay fotoana izay manodidina ny 10 kilometatra isan'ora raha tokony tafiditra kosa 5 amin'ny 100 kilometatra isan'ora. Tsara marihana hatrany moa fa misy fivoarana hatrany eo amin'ny lafin'ny tanjany ity rivotra Fredy ity raha ny vinavinantsika dia hatratra ny tanjaka izay atsotsika hoe cyclone tropicale izy raha hoan'ny anio tolakandro. Makasika an'izay rivotra Fredy izay ihany ny fizotrany aloha hatreto dia mianavaratra andrefana somary manalavitra ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana hatrany izay fizotran'izay amin'ny hafainganam-pandeha 10 kilometatra isan'ora na izany naty izany ary dia mbola mitondra rosakorana somary betsaka izy ao an'ity anio ity amin'iny morotsiraka manamorona ny atsimo andrefana iny hatrany. Makasika ny eo amin'izay lafin'ny rivotra izay ihany ho an'ity antanety no resahana dia misy hatrany aloha zany hoe mety ahitana rivotra manodidina ny 520 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora indraindray aty antanety amin'iny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa iny ary Betioka atsimo. Ho fisorohana ny loza makasika ny ity rivotra ity ihany ary dia natao izao filazana manaraka izao izany hoe filazana loza mitatao na hoe lokomena ho an'ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Betioka. Filazana loza manambana kosa miloko mavo ho an'ny Ankazoabo, Sakara, Benenitra ary Ampania ary mbola mitoetra ny filazana miloko maitso loza fanairana ho an'ny Menabe sy Beroroa. Tsy azo atao ihany koa ny mampiasa ny ranomasina na hoe miandrika aloha hatreto amin'iny morotsiraka manamorona ny atsimo andrefana hatrany izany hoe ao anelanelan'ny Morondava aloha ka hatraty amin'ny Cap Sainte Marie no voakasika izay. Izay ny vaovao misongadina makasika ny mety toetry ny andro any an-dranomasina sy aty an-tanety ary indrindra makasika ny rivodoza tamin'ity anio ity dia